kolokolo io mambotry fireneny kolokolo io aoka zay ny kolikoly kolokolo io mampandroso ny tanàny kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary irakamara voararany lalàna kolokolo io aoka zay ny kolikoly raha anao vinavina amin'ny hoavitsika amin'izao taona vaovao izao dia niverina eto amin'ny fandarana indray ny italia généralny bianco andremato laza eric dona andrenirina tao anatin'izay ataona lasa teo zay andremato italia généraly dia navita fandarana manodidina ny 900 teo eo sika teto amin'ny aok'izay ny kolikoly zay nanaovan'ny bianco taridalana izany nisongadina hoy izay hatramin'izay tao anatin'ity fampiarana ny paikady mampanao ity nisy fomba fijery zay anisan'ny tarinao tao anatin'izany fandarana zany dia niezaka sy hipaka amin'ireo faritra tsirairay avy manerana ny nosy inona na tonga n'andriamato italia généraly nametraka an'izay taridalana izay hoe mampanao miainga avany amin'ireo faritra tsy feno veny hoe miainga veto andrenivohitra ny ady amin'ny kolikoly mahalina ny milaza ary mahafaly ihany koa ny manambara fa nakasitrahany zay mpiaino ny fandaharantsika aok'izay ny kolikoly maro ny ako zay re ary renay atyapoditsofinay ny amin'ny hoe makasitraka izahay satria ny feo isam-paritra zao no re ao anatin'io fandaharana aok'izay ny kolikoly io dia izay koa dia makasitraka satria mahay makasitraka ny malagasy izay iantefany ny hafatra mafonja zay nataonay fandaharana 90 sy 200 izy ianao be tokoa zany ary izy moa fantatritsika tsara fa fitaizana ary fifampitaizana no natao renay ny etaeta isam-paritra fantatray ny filana ny amin'ny ady amin'ny kolikoly mba hipaka any amin'ny tsirairay avy dia rehefa moa arak'izany dia nandinika izahay hoe ahoana ny fomba hampandraisana anjara ny tsirairay ivoahany zany hetaheta izany dia nisy ny ireo mpisehatra zay na mpanaovanay an'izany fangalana nyzany hetaheta izany dia noentina teto ny fandaharana zay nampitandry zareo an'izay fomba fijeriny sy zay fomba mety handraisany anjara amin'izany ady amin'ny kolikoly zany de tena tafiditra tanteraka ao anatin'ny fomba fiasa mampanao tompoko ny nampiarana tao anatin'izay fandaharana aok'izay ny kolikoly zay aok'izay ny kolikoly aizaho aizany mety ho finafinany degeny atrehana ity taona ity iova ve ny fomba fiasa ao anatin'ny paikady mampanao amin'ny taona vaovao sa tohizana ny zavatra efa vitantsika tao anatin'izay raha ny zavatra misy ary raha enonany any amin'ny fitaovatserasera zay ahitana an'ireo fahakiviana sy fanakiviana dia mety hakivy ny ady tsy zany anefa ny toetsaina etitsika miady satria ny ady dia lava reny fa tsy ady androany na ady omaly mitohy ny ady satria mbola tsy manana ny anjara masoandrony ny raha malagasy ary no zay fahatsapana fa tsy manana ny anjara masoandrony zay ny malagasy no tsy maintsy anaovantsika anyezaka manokana amin'ny hampanjariana ny ady amin'ny kolikoly zay averiko foana fa tsy fanadiadina ihany na fampiarana ny lalàna ihany koa ny faharesena lahatra hiady amin'ny kolikoly sy ny amin'ny faharesena lahatra ny eo amin'ny zay hampanjarany ady amin'ny kolikoly dia ny fandavana aloha ary zay fandavana izay no tsy mahakivy atsika satria rehefa miresaka amin'ny olona ny tena dia makasitraka ny amin'ny hoe tohizo ny asanareo ary azakivy fa tsy maintsy mandany hafarany ny fandavana zay manko no fototry ny ataoko hoe fandresena eo amin'ny ady amin'ny kolikoly fa tsy hoe ny famonjana na hoe zay mety ho vokatra zay fisoroana fa ny olona rehefa misoroka ny olona rehefa tsara taiza ny olona rehefa nampiarina tamin'ny lalàna ka miova ny fietsiny handeha any amin'ny fandavana n'ilay fahalovana dia izay no fandresena ary tsy mahakivy zany satria raha kivy zahay efa nanajanona atreto ny asa fa zay mbola eto ndikan'izay tsy kivy zahay manentana ny mpisehatra rehetrarehetra manentana ny malagasy mba ho resy lahatra fa ny mpitarika ny ady amin'ny kolikoly dia tsika mianakavy fa zahay mampirisika fotsiny amin'ny hoe andaotsika iaraka satria tsy misy afa-tsy ny sika miaraka ihany no mandresy ny kolikoly mirary taona zina ho lavitry ny kolokolo ho anao hatrany zahay eto amin'ny fandaharana iainga avany toliara indray ny fandaharantsika amin'ny herinandro itoy amin'ny loha hevitra dia ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny finoana sy ny fiangonana aok'izay ny kolikoly kolikoly io tena mila raseny kolikoly io kolikoly io mampandroso ny tanàny kolikoly io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny bromale tena iadina amin'ny kolikoly voarary irakamara voararany lalàna kolikoly io aok'izay ny kolikoly
kolikoly